Fa nisokatra tamin'ity androany ity ihany koa moa ny hetsika la Grande Braderie de Madagascar andiany fanomanana ny fidiran'ny mpianatra manokana. Raha nitsikatra aloha an'ity andro voalohany ity dia tena nahasatrika tanteraka an'ireo mpitsidika ny fitaovana kojakojam-pianarana. Nifandrombahan'ireo mpitsidika ireo tranoheva fivarotana kojakojam-pianarana nandritra ity andro voalohany nisokafan'ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ary karakarain'ny Madavision. Tranoheva miisa 30 tokoa no natokana ho amin'izany sehatra iray izany. Izareo mpitsidika izay tsy nanafina ny fahafapony ty renim-pianakaviana iray nividy kojakojam-pianarana ho an'ny zanany miisa 4. Mety hividy fitaovam-pianarana izay mihitsy zany nandehanareo tao amin'ny braderie? Misy ny fa mividy an'izay brade rehetra. Manao aloha ny ankapobeny zany brade imprie zay. Fa ombiazana tokoa ity andro voalohany ity ho an'ny Madavision satria dia tonga maro ireo mpitsidika ty hetsika izay natokana ho fikarakarana ny fidiram-pianatra ity. Ny asam-baka aloha dia androany hariva tena tonga maro ny mpetsena ary nahaliana ny olona koa ny fisian'ny stand ya formation ny bahiny Mada izay tsara ampahafantarantsika mpanjifa fa efa tonga ny entana voalohany ho an'ireo client izay nanao commande ary mandritra nyty hetsika Grande Braderie dia misy tolotra manokana omenay ny mpanjifa izay intéressé amin'ilay service. Ny tsara mariana koa amin'ity andiany Grande Braderie ity dia hitantsika ny ampidiraneny ny fitaovana ilaina amin'ny fidiram-pianatra ary amin'ny vidiny mirary tokoa izany. Ny kojakoja manodidina izay koa moa dia tsy diso anjara. Mandritra ireo 4 andro aminy isin'ny la Grande Braderie de Madagascar dia manana tolotra manokana ho fampahafantarana nisy bay in Mada nisy Madavision. Fa saika voasolo tena ao amin'ireo tranoheva miisa 300 ao Mahamasina avokoa ny sehatr'asa rehetra ary amidy mora dia mora ny entana ao an-toerana.